Toy ny fifanoloanana eo amin'ny ministera misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny commune Antananarivo renivohitra milaza ny amoaka arrêté démolition makasika ireo fotodrafitrasa natsangan'ity ministera ity tsy andotapenaka ny commune Antananarivo renivohitra. Noentin'ny commune moa zany ny fanamariana fa ny fotodrafitrasa atao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra raha toa ka tsy mahazo ny lalana fanorenana avy amin'ny commune dia tsy manara-dalàna toy ity fotodrafitrasa ny andotapenaka ity. Toy izao zay fanazavana zay. Zany hoe arrêt des travaux fa tsy nahazahoana lalana dia manao amboletra izy tonga dia vitaina aingana tsy tianay ho tonga amin'izany koa io andotam-penaka io ka voatery anay amoaka arrêté de démolition zay le izy tsy tia ho tonga any amin'ny hady izay kanefa raha ilainy zany ho an'ny tombontsoa ho an'ity firenena ity ho an'ny tombontsoa any vahoaka misy ny fifandimbiasa pahefana tsy hijanona eo amin'ny toerana mandrakizay itsika na ny olona irahantsika ao anatin'ny fitondrana fa raha miova ny fitondrana ka mahatsapa izy fa tia le lalàna na ataona eo ary ny arrêté de démolition ka tsy vitanay ny exécuté azy ankehitriny nareo ny tsy mieritreritra fa rehefa tonga ny fitondrana hafa exécuté iny satria tsy manara-dalàna